ry havana malala rehetra ao amin'ny tompo ho ampitomboina ho aminareo mandrakariva ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra raintsika sy Jesu Kristy tompontsika. Amen. Alahady 15 ny volana May taona 2024. Ity alahady ity no fotoana natokany fiangonana hitondrana ambavaka ny mpiasa eo anivon'ny foibe FJKM trano ifanomezan-tsoa. Ny loha-hevitra izay banjin'ny fiangonantsika ry havana malala dia manao hoe manavao ny Fanahy Masina. Iomanantsika amin'ny fomam-panahintsika idera sy ankalaza ary hanome voninahitra an'Andriamanitra dia ny salamo 3:1, ny 1 ka hatramin'ny 5 sy ny hira ao amin'ny firana FFTM laharana 470, ny 1 sy ny 4. Iaraitsangana isika ry havana hidera sy ankalaza ary hanome voninahitra ny tompontsika. Ny salamo 3:1, ny 1 ka hatramin'ny 5 no andeha hiderantsika ny tompo manao hoe: misaona Jehovah Fanahy ary izay tatoanazy misaona ny Fanahy Masina. Misaona Jehovah Fanahy ary aza misy ampoinao ny fitahena rehetra, izay mamena ny heliko rehetra, izay manasitrana ny helinao rehetra, izay manafitra ny ainao sy hidina ny dao, izay manana ny fampirampo sy fianjaranao, izay manana kisoa ny vavanao, ny fahatantanao no tiray ny amin'ny voromahery. Amen. Ivavaka isika ry havana. Ry Andriamanitra rainay izay ny an-danitro, rainay amin'ny alalan'i Jesu Kristy zanakao. Andriamanitra tonga nofoka niara-nonina taminay. Misaotranao izay noho ny amin'ny Fanahy Masina izay manavao anay, Fanahy Masina mampahery anay, Fanahy Masina mitari-dalana anay. Ankehitriny Tompo, dia manatanteraka izao fanampampivavahana izao zahay ho fitondrana ambavaka ireo mpanomponao izay miasa eo anivon'ny foibe FJKM matrano ifanomezan-tsoa. Mankasitraka Andriamanitra ny amin'ny fitondranao ny fiainany fiangonana, ny amin'ny fitondranao ny fiainana tsirairay avy mpanomponao amin'ny asa izay efa nifidiananao raha teo. Misaotranao Andriamanitra ny amin'izao alahady andro voalohany amin'ny herinandro izao, hanomezanay voninahitra anao ary hanavaozanao anay indray hitovy endrika amin'ny zanakao. Ry Tompo, manatreha izao fotoana izao, aleoka ny fanahinao masina hiasa ty amponay, ka na inona tanterahinay mandritra izao fotoana izao Andriamanitra, dia ho fanomezam-boninahitra ny anaranao ary handray hery avy aminao zay, dia ny fanavaozana avy amin'ny Fanahy Masina. Noho ny amin'ny anaran'i Jesu Kristy Tomponay no anaovana izany vavaka izany. Amen. Petraka isika ry havana malala.
ry havana malala rehetra ao amin'ny tompo dia mbola manonona ny fiadanan'ny tompo amintsika tsirairay avy, indrindra amin'izao andro alahady izao izay atserovantsika ambavaka manokana ireo mpanompon'Andriamanitra izay miasa eo anivon'ny foibe FJKM trano ifanomezan-tsoa. Apetratsika eo ampelantanan'ny tompo ny asan'ireo mpanompon'Andriamanitra ireo ary dia mivavaka ho azy ireo sy manohana azy ireo isanandro isika ry havana. Andeha ary isika anatanteraka ny fotoana fankalazana ny tenin'Andriamanitra ry havana malalina, ka ny hira fa 270 ny andininy voalohany ihany amin'ny firana FFTM dia hitsangana ny mpanompon'Andriamanitra ny tonian'ny sampana sekoly foibe, hitondrantsika ho amin'ny 10 minitra ny ankizy sy ny tanora. Ny andininy voalohany amin'ny hira fa 270. amin'ny fotoana ho an'ny ankizy sy ny tanora isika amin'ny alalan'ny 10 minitra ny sekoly alahady. Ivavaka isika. Isotranao zay tompo satria omenao fotoana ahafahanay ankizy sy tanora mandre ny teninao, koa mampianaranay indray amin'ny alalan'ny teninao tario amin'ny Fanahy Masina izahay. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy. Amen. Isoratra masina izay akatsika lesona rakizy sy tanora dia arak'izay hita ao amin'ny Isaia 5:5 ny andininy faharoa. Isaia 5:5 ny andininy faharoa. Rehefa hita dia vakina amin'ny anaran'ny tompo izany. Nahoana ianareo ny mandany vola amin'izay tsy anina, ary ny vokatry ny fisasaranareo amin'izay tsy mahavoky, mihainoa dia mihaino ahy, ka hano izay tsara dia aoka iravoravo amin'ny matavy ny fanahinareo. Rakizy sy tanora, raha mividy sakafo dia izay mahasoa sy mahavoky ary mitondra fifaliana no vidiana sy hohanina. Ny fianona ny tenin'Andriamanitra sy ny fankatoavana izany ihany koa dia sakafom-panahy tsara indrindra, mahasoa, mitondra fifaliana eo amin'ny fiainana manontolo, ka mahazo toa mihaino ny tenin'Andriamanitra. Tantara kely ray no entintsika andraisana lesona ary anamafisana izany voalaza ny tenin'Andriamanitra izany. Tovolahy mirahalahy, rakotony zokiny ary rabeny zandriny, ny raha ny ray aman-drenin'izy ireo ho any an-tany lavitra, lalana mandeha dia tongotra, tokony ho indray andro. Nisafidy ny tsy hitondra vatsy na sakafo masaka izy mirahalahy reto, sao manavesatra lalana raha teo lavitra, fa vola nangatan'izy ireo tamin'ny ray aman-dreniny mba hividianana sakafo eny an-dalana. Nanaiky izany ny ray aman-drenin'izy ireo ka nanome vola azy mirahalahy hatao sakafo eny an-dalana. Dia lasa izy mirahalahy, ny andro mafana,
lalana lavitra, ny fiakarana koa mideza indraindray. Tokony tamin'ny 20 atoandro dia efa noana be sahady izy mirahalahy, kanefa tsy nahita tanàna azahoana mividy sakafo. Mitoy ihany dy mitombo hatrany ny anoanana, efa tokony tamin'ny 2 tolakandro vao nahita tanàna kely izy ireo, kanefa tsy nisy mpivarotra hani-masaka io tanàna io afa-tsy mpivarotra akondro vitsivitsy. Tsy nisalasala izy mirahalahy nividy ny akondro rehetra namidin'ny mpivarotra. Nozarain'izy roa lahy mitovy ny akondro, ary naka-toerana izy mirahalahy hihinana ny akondro sady miala sasatra ihany koa. Rakotozokiny tsy nisalasala fa namofy ny akondro avy hatrany ka nihinana. Rabe zandriny kosa tsy mbola nihinana fa nieritreritra izay tokony ho atao, satria fantana fa tsy ampy ahavoky azy izany. Farany risy lahatra izy fa ny hodiny no hohaniny voalohany izay vao mihinana ny nofon'ny akondro. Dia nihinana izy, rehefa lany ny hoditra akondro dia indrisy fa naloilora be, nanomboka narary ny kibony ka tsy afaka nihinana ny nofon'akondro intsony sady tsy afaka nanohy ny dia. Fa tiantoka ny andrabe satria sady lany ny vola kanefa tsy afaka nihinana ny nofon'akondro izay tsara sy mahasoa no mitondra fiainana, fa ny hodiny izay ratsy no tsy mahasoa nonoany. Rakizy sy tanora, raha mividy sakafo dia izay mahasoa sy mahavoky ary mitondra fifaliana no vidiana sy hohanina. Ny fiainonan'ny tenin'Andriamanitra sy ny fankatoavana izany koa dia sakafom-panahy tsara indrindra, mahasoa ary mitondra fifaliana sy fahavelomana, satria mampianatra antsika ny zavatra rehetra, koa mazotoa mihaino ny tenin'Andriamanitra. Averina amintsika ny tenin'ny Tompo araka izay hita ao amin'ny Isaia 5:5 ny andininy 2 teo, manao hoe: nahoana ianareo no mandany vola amin'izay tsy hanina, ary ny vokatry ny fisasaranareo amin'izay tsy mahavoky. Mihainoa dia mihainoa ahy, ka hano izay tsara dia aoka hiravoravo amin'ny matavy ny fanahinareo. Amen. Ivavaka isika. Misaotra Tompo, satria nampianatra anay indray ianao, fa raha hihinan-kanina izahay dia izay mahasoa, mitondra fiainana, mitondra fifaliana ny tokony hohaninay. Ampianarinao ihany koa izahay fa ny teninao no sakafom-panahy tsara indrindra ary mitondra fahavelomana ho anay. Koa mampianaranay hitia, handre sy handray ary hino ny teninao ho fiainana ho anay amin'ny fiainanay manontolo. Ny anaranao Jesosy Kristy. Amen. Iroso amin'ny vavaka sy ny famakina mifandimby ny soratra masina isika ry havana malala. Ireto mpanompon'Andriamanitra ireto no hitarika atsika ao anatin'izany dia ny mpitandrina Rajaonarson Hobinirina zay tonian'ny sampana tanora kristianina. Vavaka mialohan'ny vakiteny. Ny vakiteny voalohany dia Andriamatoa Rakoto Arniaina Jackson Roland zay lehibe ny mpiasa na lehibe ny sampandrara mian'ny mpiasa eo anivon'ny foibe FJKM. Ary ny anao na ny amaky ny filazantsara ry havana malala dia
Ramatoa Rasolo Nomenjanahary Antamalala, mpandraharaha eo anivon'ny sampana sekolelady foibe, ary ny amaky ny epistily kosa dia Ramatoa Saondramalala Vololona, tompona andraikitry ny site web eo anivon'ny afifaby FJKM. Mialoha zany ny fariavana malala dia iraitsika ny hira fa 470 am'zato ny andinin'ny voalohany sy ny andinin'ny faharoa. Sy ihany ny teny avy amin'ny soratra masina isika riavana. Izany dia ho hitatsika ao amin'ny bokin'ny Exodosy. Exodosy toko 5:30, ny andininy 10 hatramin'ny andininy 5:30. Exodosy toko 5:30, ny andininy 10 hatramin'ny andininy 5:30. Marka toko 1, ny andininy 1 hatramin'ny andininy 9. Filazantsara araka ny Marka toko 1, ny andininy 1 hatramin'ny andininy 9, ary faranantsika amin'ny asan'ny apôstôly. Asan'ny apôstôly toko 7, ny andininy 1 hatramin'ny andininy 7. Mialohan'ny amakina misesy izany dia andeha hiombona ao amin'ny vavaka isika riavana. Andriamanitra rainay eo, misaotra anao zahay fa Andriamanitra manan-kambara aminay mandrakariva ianao, ary amin'ny fotoana izay ivoriany ny fiangonanao tahaka izao dia miteny aminay ianao. Koa mangataka ary zahay nitarianao amin'ny alalan'ny fanahinao masina, ka ny asan'ny fanahinao masina nie hanova ny fovatonay. Ny asan'ny fanahinao masina nie handrava ny amafisa-katokay tsy hainonay ny teninao. Mitarianay Tompo ary mitenena fa mihaino anao izahay mpanomponao. Amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Aroa misesy tamin'ny zanak'Israely. Ino rehefa notonon'ny Jehova anarana Bazalila, zanak'Ori, zanak'Ora avy amin'ny firenen'ny Joda. Ka efa nofenon'ny fanahin'Andriamanitra dia fahendrena sy fahiratatsaina sy fahalalana ny taozavatra samihafa. Dia ny amoron-tsaina hanao ny asa kanto sy ny asa volamena sy volafotsy ary varahana. Ary ny anamboatra vato alatsaka atranotranony
sy ny andrafitra hazo hanaovana izay asakanto samihafa rehetra, ary ny fahaizana ampianatra koa dia efa nataon'Andriamanitra tao ambony, dia izy seho Soliaba zanaky Asiamaka avy amin'ny firenen'ny Dana, ary efa nofenoin'ny fahendrena izy roa lahy hanaovany ny taozavatra samihafa, dia ny an'ny mpiasa tefy sy rafitra ary ny an'ny mpanenina mahay tenina samihafa soratra, dia amin'ny manga sy volomparasy sy mena, ary amin'ny rongony fotsy madinika, ary ny an'ny mpanenina dia ny mpanao asa samihafa sy ho mpamorona asakanto. Amen. Amin'ny anaran'i Jesosy, ny andohan'ny filazantsaran'i Jesosy Kristy, zanak'Andriamanitra, araka izay voasoratra ao amin'ny Isaia mpaminany hoe: indro izao maniraka ny hirako ialohanao, izay amboatra ny lalanao. Injany misy feony miantso mafy any anefitra hoe: amboary ny lalan'i Jehova, ataovy mahitsy ny lalan-kalehany. Dia nisy eo Jaona izay nanao batisa tany anefitra, ka nitory ny batisan'ny fibebahana ho famelan-keloka. Dia nandeha nanantona azy ny tany Jodia rehetra sy ny mponina rehetra tany Jerosalema, ka nataony batisa tao amin'ny on'ny Jordana ireny rehefa niaiky ny fahotana. Ary Jaona nitafy lamba volondrameva ary fehikibo hoditra no tamin'ny valahany, ary ny fihinany dia valala sy tantely remy, ary nitory izy ka nanao hoe: avy ao ariko ilay mahery noho izao, ka tsy mendrika hiondrika amany fehikapany aza ao. Izao efa nanao batisa anareo amin'ny rano, fa izy kosa anao batisa anareo amin'ny Fanahy Masina. Amen. Amin'ny anaran'ny Tompo. Ary raha mbola tany Korinto Apôlôsy, dia nitety ny tany ambony Paoly ka tonga tany Efesosy, dia nahita mpianatra sasany teo izy ka nanao taminy hoe: efa noraisinareo va ny Fanahy Masina fony voanino ianareo? Fa ireo nanao taminy hoe: tsy renay akory fa efa nomena ny Fanahy Masina. Ary hoy Paoly: ho amin'inona ary no nanaovana batisanareo? Dia hoy ireo: ho amin'ny batisan'ny Jaona. Fa hoy Paoly: Jaona nanao ny batisany fibebahana ka nilaza tamin'ny olona hino izay ho avy manaraka azy dia Jesosy. Ary raha nare izany izy, dia natao batisa ho amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ary rehefa nametrahany Paoly tanany izy, dia nilatsaka taminy ny Fanahy Masina, ary niteny tamin'ny teny tsy fantatra izy sady naminany. Ary tokony 12 lahy no isan'izy rehetra. Ray Masino, Andray miafatra avy amin'ny tenin'Andriamanitra isika ry havana malala, koa ny ray aman-drenitsika, ny mpitandrina Andriamampianina Zakarimasy, filoha-mpanampy eo anivon'ny Braony mpiandraikitra foibe, no hitondratsika izany afatry ny tenin'Andriamanitra izany. Mialohan' izany nefa ry havana malala, andesika hitsangana anao ny hira fa iray sy roanjato ny andininy fahatelo ao amin'ny hirana FJKM. Mialohan'ny rasantsika ny afatry ny Tompo, retsangana isika.
riavana malala rehetra amin'ny tompo ampitoboina amintsika tena ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy amintsika amen. Ity alahady dia alahady izay hitrotrotsika mambavaka ny mpiasa ato amintsika foibe FJKM eto ifanomezan-tsoa ary fotoana ihany koa azahoana mamantatra ny tenin'Andriamanitra noho izany fananantsika mpiara-miasa mahatoky atao anatin'ny foibe FJKM izany. Ny Exodosy toko 5:30, ny andininy 7 ka hatramin'ny 5:30 no tenin'Andriamanitra hotoriana amintsika. Eto amin'ity Exodosy toko 5:30 ity dia ny amin'ny fiomanana hanamboatra ny tabernakely na ny tranolay no dindinika voaresaka eto. Ao amin'ny andininy 4:30, ao amin'ny toko 4:30 dia efa voavory ary efa voentana ny vahoaka mba hiatrika an'izany raharaha zany, dia voavory ihany koa ny amin'izay hoentina manatanteraka an'izany, ny amin'ireo fitaovana zany hazona mamita an'izany tetikasa izany. Dia miditra eto amin'ny toko 5:30 indray miresaka mazava ary tena tonga dia mahitsy ny amin'ny hoe raha hanao zavatra dia mila fahaizana teknika sy artistika. Mila fahaizana teknika sy artistika. Dia tany sainy eo amin'ny andininy izay efa nivakina tamintsika teny hoe mila talenty zany, mila fahiratan-tsainy zany, intelligence, mila fahalalana ny amin'ny taozavatra maro samihafa zany, hatrany amin'ny fanaovana volamena, ny volafotsy ny sisa, ary mila fahaiza mampianatra zany. Reny rehetrarehetra reny dia mitarika ny amin'ny fahatakarana indray hoe avy amin'Andriamanitra zany fahaizana teknika sy artistika zany mba hanaovana asa samihafa sy asa kanto. Zay ny voalaza amin'ny andininy farany eo, hanaovana asa samihafa sy asa kanto. Ny amafisina riavana dia ny fomba fitondran'Andriamanitra ny fiainan'ny fiangonana, satria rehefa nanangana amin'ny Mosesy izy, Mosesy dia menan'le atao hoe fahaizana moraly, le fahaizana mitarika, fahaizana mitondra firenena. Dia misy olona izay manodidina azy, reo olona manodidina azy ireo indray dia manana ny fahaizana teknika sy ny fahaizana artistika. Ary eo no zavatra anankiray izay tokony hitarihana sika eritreretana tsara hoe raha misy ny fahaizana teknika, tsy hoe satria ny anarako tany amin'ny sekoly teknika sy ny polyteknika sy tany amin'ny sekoly mianatra mampianatra an'izany, raha mianatra ny artistika dia satria hoe ao anatin'ny talentako amin'ny maha-olombelona anazy zany, fa tena fanomezana Andriamanitra zany rehetrarehetra izany. Fanahan'Andriamanitra hoy ny voalaza eto no manome an'ireny fahaizana teknika sy artistika reny. Ary tokony ho azontsika tsara koa fa io Andriamanitra izay vavahantsika io, raha mamaky ny Genesis toko 1 dia mahita hoe Andriamanitra teknisianina izy, Andriamanitra teknisianina izy, ary Andriamanitra artistika izy. Alefa sara an-tsainany raha ohatra hoe Andriamanitra tsy teknisianina hoe ndeha amorona olona, melohany amorona olona dia namorona tany izy, ary melohany amoronana olona dia namorona zava-manisy, biby izy, mba ho sakafony le olona. Azo eritreretina ohatrany hoe raha hanambady ianao tsy manana trano, tsy manana sakafo kanefa hanambady, tsy manana trano hipetrahana kanefa hanambady. Zay le atao hoe Andriamanitra teknisianina, mahay mandamina zavatra rehetra mba hahafahana mipetraka tsara ao anatin'izany zavatra maro mahasoa zany. Fa le Andriamanitra koa dia Andriamanitra artistika, satria isaky ny vita ny zavatra nataony dia izy aritan'Andriamanitra fa tsara. Izy ity tsy vitany rehefa manao zavatra dia io aloha mba vitako hoe faly anao tsara, tsy faly anao tsara, fa tena miezaka hanao zavatra tsara ary fiafaran'le asany dia inona ny hafarany? Aritan'Andriamanitra fa tsara indrindra, zany hoe mandroso makany amin'ny tsara. Andriamanitra artistika zany Andriamanitra ivavahantsika zany. Ary mety ampieritreritra antsika koa ry havana fa na dia ny anjely izay noforon'Andriamanitra azy dia manana zany fahaizana teknika sy artistika zany. Rehefa manam-potoana ianareo dia vakiny Ezekela toko 4:20 miresaka ny amin'ny anjely mpiodina izy, ny amin'ny devoly zany, fa manam-pahaizana zany devoly zany, mahay tononkalo, mahay mitendry zava-maneno, mahay raharamboaritra, mahay ny faneraserana sy ny fifandraisana maro samihafa, teknisianina ary artistika zany devoly zany. Nanana an'izany fa nivadika tamin'Andriamanitra vokatra zany. Ary nasika olombelona koa azy dia ny foronon'Andriamanitra
mba ho teknisianina sy artistika arak'izay manandrifatsika tsiraray avy. Ko fahatosoana lehibe ry havana ny mampifandonany hoe ity ara-panahy fotsiny dia ity ara-tsaina fotsiny, zany hoe le ara teknika sy artistika fa mifameno reo, mifameno reo, samy avy amin'Andriamanitra reo. Zay anananao tsy ananako, zay anananao mety, zay tsy ananako koa mety tsy anananao, fa ny fifameno ny fanomezam-pahasoavana ao anatin'ny fiainan'ny fiangonana, izany ny zava-dehibe. Ary raha azo tenenina ry havana, ny famaritana ny fanomezam-pahasoavana dia ny fahaizana teknika sy artistika ka atolotra ao hanompoana ny tompo sy ny fiangonana. Averiko indray, ny fahamaritana ny hoe fanomezam-pahasoavana dia ny fahaizana teknika sy artistika ka atolotra ao hanompoana ny tompo sy ny fiangonana. Ary io fahaizana atao hoe fanomezam-pahasoavana io, le ataontsika hoe karisma, manana ny atao hoe karisma. Ny karisma dia zavatra mampamirapiratra ny fiainanao, zavatra mampamirapiratra ny fiainanao. Ka rehefa eny aminao le izy, rehefa ampiasaina le izy, dia mamirapiratra ianao. Misy olona tena mahay mamirapiratra tokoa any amin'ny kabary, misy olona tena mamirapiratra tokoa any amin'ny fanoratana tononkalo, misy olona any amin'ny fanaovana taozahatra maro samihafa. Fa rehefa miala amin'iny izy dia olon-tsotra ihany, satria tsy manana n'ilay fanomezam-pahasoavana mety mampimirapiratra anazy. Ny zahatra hitarianantsika ry havana maha-olona teknisiana antsika anivon'ny foibe FJKM, satria mpiara-miasa isika dia reto mba misy tokony eritreretina ihany ny mampiavaka ny olona teknisiana. Ny anankiray voalohany mampiavaka ny olona teknisiana amin'ny tsy teknisiana dia zao: raha misy asa ataon'ny teknisiana ndray andro, rehefa tsy ny teknisiana manao azy 3 andro tsy vitany. Tsy hainy io. Misy ara olona hoe mamelona ordinateur ny tsy hainy, aiza mipihana am'ty dia ahoana indray, dia ahoana indray, satria tsy teknisiana amin'izany izy. Any amin'ny zavatra hafa izy havanana tanteraka, fa eo amin'le teknika, eo amin'le zavatra izay manavanana an'ilay teknisiana, vetivety dia vita zany rehetrarehetra izany. Kanefa ry havana, na hoe mahavita asa vetivety ary izy, tsy mahazo midonana pona. Eo aoka izay fa vitany anahako a. Fa ny olona tena teknisiana dia miasa trany, manatsara trany, miezaka trany, mamita trany, zay rehetra mbola heveriny fa azony atao ao anatin'izany. Mampiavaka ny olona teknisiana zany. Ny zavatra anankiray faharoa mampiavaka ny teknisiana dia olona tsy manjakazaka amin'ny olona zay tsy mahavono izy. Tsy teknisiana ren'ilay miala amin'ny bezesy tao izy ny ekizy, tsy izy reny fa bezesy ty fa tsy teknisiana zany. Fa ny tena teknisiana dia le olona zay mahafaka manampy ny olona mpiara-miasa aminy. Ay, tsy hitanao fanaovana anazy, zao fanaovantsika anazy, avianao atoro. Ary zay indrindra le lazaina eo amin'ny andinin'ny faraparany le hoe manana le fahaiza mampianatra, le fahaiza mampita, le fahaiza mizara an'izany zavatra zay ananany zany. Eto mpamaranana ry havana, hitarianantsika ny eritreritany amin'ny hoe isika teknisiana tsirairay avy, isika artista tsirairay avy, dia misy tahiry-pahaizana ao amintsika ao, misy tahiry-pahaizana ao amintsika ao. Ka zao aza tonoana, rehefa tsy ampiasaina iny dia alain'Andriamanitra. Iny le hoe na ny kely ananany aza dia alaina aminy. Rehefa tsy ampiasaina iny dia alain'Andriamanitra. Ary rehefa tsy ampianarina iny, rehefa tsy zaraina iny dia lasa ota. Zay ny mety tsetreretin'ny olona le mampifilafila io, lasa ota le izy, satria fanomezan'Andriamanitra tokony omena ampiasaina ho amin'ny fanompoana an'Andriamanitra sy ny fiangonana, kanefa tsy omeko ny anahy. Le tahiry-pahaizana zany lasa fahotana eo anatrehan'Andriamanitra. Ampahirizana antsika zany, ampitomboy ny talenta, ampitomboy ny fahaizana, ampitomboy ny fahiratan-tsaina, ampitomboy ny fahaizana sy ny fahalalana atao zavatra maro samihafa, ary indrindra ampitomboy koa ny fahaiza mampianatra, fa ny tompo hanampy antsika hafitra antsika an'izany vanim-poana tsara izany. Man'Andriamanitra rery mivoninahitra. Amen.
misaotra ny tompo isika ry havana malala nomeny ny afatra tamin'ny alalan'ny mpanompony. Hitarika antsika ao amin'ny vavaka fangatahana kosa ny ray aman-drenitsika dia ny mpitandrina Ravelona Nosy Mamitiana izay mpanampy ny tonian'ny departementan'ny fiangonana. Iombina mivavaka isika. Andriamanitro, misaotra anao izahay fa nampianarinao indray hanahaka an'izay efa nasehonao teo amin'ny mpanomponao fehizany, dia tsy niara moraly ihany no tianao tanteraka aminay, fa eo koa ny ara teknika sy ny artistika izay ahatonga ho tsara voatra ny fiainan' izao tontolo izao tahaka ny nataonao, dia mbola ampitainao aminay koa izany. Misaotra Jesosy fa mamonjy anay ianao, ary izany famonjenao izany no handraisanay amin'ny alalan'ny fanahy masina ny talenta rehetra, mba ahafahanay rehetra mpiasa eo anivon'ny fampandehanan-draharaha sy ny mpiasa iombonana eo amin'ny foibe hifanomezan-tsoa, miasa ao anao ka hiasa tsara, hiasa tonga lafatra araka izay teknika sy artistika nampianarinao anay. Dia mangataka aminao zay Andriamanitro, manomeza hery avaozy amin'ny alalan'ny fanahy masina mandrakariva izahay, mba hahatakaranay ny sitraponao ary hahafantaranay ny tsara, ny mendrika, ny tonga lafatra izay atolotra ao anay, mba hisitrahan'ny fiangonana ary hisitrahan'ny kristianina rehetra ny asa sy ny antso izay nifidiananao anay. Eto izay dia mahatsiaro mitondra mbavaka ireo namanay, taony nanam-pahoriana, taony tsy salama, kanefa koa Andriamanitro misy ny nanam-pifaliana teo amin'ny fiainanay rehetra. Misaotra Andriamanitro fa manana ny hevitra heveranao anay tokoa izahay. Eo no mety fifamaofahom-piainana maro isan-karazany izay hiainan'ny mpiasa ny fampandehanan-draharaha eo anivon'ny foibe hifanomezan-tsoa. Matoky anefa izahay fa ny hery omenao, ny fahasoavanao Jesosy Kristy no mato izao anay, ary ahatanterahanay rehetra ny asanao, koa aoka hitoy hirotsaka aminay izany rehetra izany mba hahatanteraka anay. Dia ny asanay rehetra, izay rehetra mbola tanterahanay, ny ankohonana izay misy anay tsirairay avy, dia fantatray Jesosy fa ianao no miay azy reny, koa aoka ho aminay rehetra ny fiadananao. Ary entinay ambavaka eto koa ny sampandraharaha rehetra miombona ao anatin'izany foibe hifanomezan-tsoa, foibe ny fiangonanao izany, aoka mba ho tanteraka amin'ny asa tsara, ho tanteraka amin'ny teny tsara rehetra, mba ho voninahitry ny anaranao. Ary izahay rehetra tsirairay avy dia mangataka fahasalamana, hery, tanjaka, indrindra ny fahasoavana sy ny fitiavanao manana ambiampy Jesosy Kristy, mba hahatanterahanay rehetra ny asanao. Izany vavaka izany dia iombonanay amin'ilay vavaka nampianarinao Jesosy Kristy fa izay ny mpianatra manao hoe
ry havana malala rehetra ao amin'ny tompo andeha isika hiara-itsangana hanambara ny finoantsika eo anatrehan'Andriamanitra sy ny fiangonana dia ny fanekemponoana larina voalohany no andeha ho tanterahantsika. Hiara-itsangana isika ry havana malala. Ny fanekemponoana apostolika manao hoe min'Andriamanitra tsy tompo sy ny tany amin'ny Jesosy Kristy zananay tokantsika izay tomponoana tamin'ny Fanahy Masina nateraky manifetsiny mitsara manamaka tompoplana rombona tamin'ny azo fijaliana mantika mandeha nina tany fiainatsika mitsangana tamin'ny maka amin'ny fahatelo miakatra ho any an-danitra mipetraka ho an'Andriamanitra tsy tompo avy amin'ny mitsara ny velona sy ny maty ny Fanahy Masina fiangonana masina manerana izao tontolo izao fiangonana ny olona masina famelany kely fitsangana ny tena ny maty ary fiainana mamba izay. Petraka isika rehefa. Iroso amin'ny asan'ny fiangonana isika ry havana malala, koa ilaza ny raharaha sy ny tsara ho fantatra avy amin'ny foibe dia ny mpitandrina 𝙁𝙤𝙯𝙁𝙁 izay mpanampy ny sekretera jeneraly ary ny anolotra ny afatra ho antsika kosa dia ramatoa Andrinirina Velosoa tonian'ny departemanta ny mpiasa sy ny vola ary ny fananana fampamokarana eo anivon'ny foibe FJKM. Dia faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny Tompo Jesosy indray ry havana malala noho ny amin'ny fahatratrarantsika izao aladina tokana ho an'ny mpiasa iombonana eo anivon'ny foibe FJKM trano ifanomezantsoa izao. Isaoran'Andriamanitra fa mbola manana fotoana tokoa isika afatsika miombom-bavaka sy fampitondram-bavaka indrindra isika eto anivon'ny san'ny FJKM. Dia isaorana trany Andriamanitra ny amin'ity fotoana anio ity izay homeny antsika. Isaorana manokana ihany koa ny baron mpiandraikitra foibe ry havana malala tamin'ny alalan'ny mpitandrina Randriamampianina 𝙁𝙤𝙆𝙆 izay nitondra ny afatr'Andriamanitra tamin'ity fotoana androany ity. Ary eo ihany koa ireo mpanatanteraka izay tarihan-dramatoa toy ny departementan'ny mpiasa sy ny vola ary ny ekipa rehetra izay miara-miombona amin'ity fotoana androany ity. Ary isaorana manokana ihany koa isika eto amin'ny FJKM Katedraly Analakely izay nampy an-trano izao Fotoampivavahana izao ry havana malala. Ny fanamby izay no mafisina tany amin'ny synode lehibe moa dia ny hoe mpiasa mitoro ny filazantsara ka ho fisatarana an'izany ry havana dia misy zany ny fotoana izay ho tanterahana izay andraisan'ireo mpiara-miasa rehetra eto anivon'ny foibe FJKM ary ihany koa andraisan'ny mpanakato ara-pilazantsara izay tsy iza fa ny zanaky ny fiangonana ihany, ny groupe Laurent Rokotomamonjy sy ny tarika feodimy ireno hiara efa rimbona sy handray anjara hanitolakandro manomboka amin'ny rora sasany ao amin'ny FJKM isotry fitiavana. Dia anasanantsika rehetra izany fotoana zany afatsika miara-miombona sy mijoro volombelona sy afatsika ihany koa maneho ny asa fitoriana ankira amin'ny talenta sy ambavaka ny amin'izany fotoana izany ry havana malala. Dia mirasoantsika rehetra samy afatsika ihany koa miarika sy mankalaza ny andro rekarana ary ihany koa ny vanim-potoana ny Pentekosta izay andro firavoravoana lehibe tokoa eo anivontsika fiangonana. Dia ny tompony no hanaferentsika satria azo hery tokoa isika amin'ny ilatsan'ny Fanahy Masina amintsika amin'izany andro firavoravoana lehibe izany. Dia samy atateraka ny fiazakazana masina tokoa ny isika izay efa napetraky ny tompo eo anoloantsika. Dia ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Amen. Toy izao ry havana ny afatra ampitaina amin'ny mpiara-miasa rehetra sy ny ankohonany avy ary indrindra ny mpianakavy ny finoana manerana ny sany FJKM
amin'ny synodam-paritany 7:30. Ry ava-malala rehetra ao amin'ny tompo, ampitomboina ao aminareo hatrany ny fiadanana, ny fahasoavana avy amin'ny Jesosy Kristy tompontsika. Ny filohan'ny FJKM, ny sekretera jeneraly ary ny tony an-departemanta mpiasa sy vola dia miarahaba ireo mpiara-miasa rehetra sy ny mpianakavy ny finoana manerana ny sahan'ny FJKM. Misaotra ny tompo lehibe sika ry havana fa afaka miombona amin'ny alalan'izao fanampim-pivavahana ampitain-davitra izao, ary indrindra afaka manatanteraka ihany koa ny sampitandremana araka ny fandaminana. Mankasitraka ny mpindraikitra foibe izay nivory fahaenina tamin'ny solota lehibe fahavalo ambin'ny folo, nanapa-kevitra fa isaky ny alahady fahatelo amin'ny volana May no alahady atokany FJKM hitrotrona ambavaka sy hanohanana ireo mpiasa eo anivon'ny foibe FJKM, izay ahitana ireo mpiasa iombonana, ireo mpiasa ny fampandehanan-draharaha sy ireo mpandraharaha eo anivon'ny présidence, ny sekretariat jeneraly, ny departemanta telo, ny sampana ary ny sampanasa sy ny asa eto amin'ny foibe ifanomezan-tsoa. Izy ireo mitambatra tokoa ry havana dia manana andraikitra lehibe araka ny sokajiny avy ny amin'ny fanatanterahana ny fanapa-kevitry ny ambaratonga mpitondrana sy ny ambaratonga ndrafitra ary ny fampandehanana ny asa rehetra mifandraika amin'izany, ary dia tsaroana fa miasa amin'ny fotoana rehetra ilana azy izy ireo. Eto izahay dia maneho fankasitrahana amin'ny mpiara-miasa rehetra amin'ny ezaka sy dingana ataony tsirairay ho amin'ny fiara-misalahy sy fiara-miazakazaka ho voninahitry ny tompo, ary dia maniry mandrakariva mba anaiky ny fitarian'ny Fanahy Masina ahazona fahombiazana sy tombona amin'ny fahatsarana trano eo amin'ny fanatanterahana ny asa izay sahanina. Ankasitrana etona ny ezaka rehetra nataonareo fiangonana, ataonareo sy hataonareo entina hanohanana ny asa sy ny mpiasa eo anivon'ny foibe FJKM, na ara-torohevitra izany, na ara-panofanana, na ara-pitaovana, na ara-bola, indrindra fa nivavaka sandratrareo isan'andro. Izay rehetra heverinareo fandraisana anjara toy ny fanomezana sy ny rakitra dia azonareo aterina ao amin'ny foibe FJKM ifanomezan-tsoa Antananarivo, varavarana fahavalo sy roanjato, toy nefa nataon'ireo maro tamin'ny taona lasa. Azonareo ihany koa atao ny mandrotsaka izany ao amin'ny compte banque na ny compte bancaire fandrotsahana adidy izay efa nampahafantarina ombieny. Entanina trano koa ry havana ny sampitandremana hanao fandaminana manokana arak'izay fahafahamanao mba hijereny manokana ireo mpiasa eo anivon'ny foibe FJKM misoratra ao amin'izany fitandremana izany. Dia misaotra anareo rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay lohan'ny fiangonana, tompon'ny fiantsoana sady tompon'ny asa rahateo, ary mametraka veloma mahafinaritra ao mba hampirarian-tsoa, samy anana hery sy hatanjaka ary fahasalamana amin'ny fanatanterahana ny asa sy ny andraikitra aman'andrify. Dia miorena tsara, aza miova, ary mahefabe mandrakariva amin'ny asan'ny tompo, fa tsy foana tsy akory ny fikelezanareo aina ao amin'ny tompo. Amen. Misaotra an'Andriamanitra isika ry havana malala ny amin'ny raharaha sy ny tsara ho fantatra, ary ny afatra avy amin'ny ray aman-drenitsika. Iroso amin'ny rakitra isika ry havana, ny hira ao amin'ny firana fanampiny fa 17 no iraintsika ry havana malala mandritra izany. Oh
miara-itsangana isika ry avana hanolotra ny rakitra. Ivavaka isika. Misaotra anao zay Andriamanitra fa afaka nahatanteraka ny mariky ny fanolorantena hoenty mampandroso ho amin'ny asanao. Raiso 𝙁𝙁 Masina zany mba hoanitra ankasitrahanao irery anjy amin'ny anaran'i Jesosy tomponay. Amen. Petraka isika. Amarana izao fanompom-pivavahana izao isika ry havana malala koa ny hira fa 50 ao amin'ny firana fanampiny ny andininy faharoa dia ny ray aman-drenitsika izay nitondra ny afatry ny tenin'Andriamanitra teo no hanolotra ny tsodrano. Aorian'izay kosa dia ny hira fenotoky no hiraitsika ry havana malala. Yara itsangana isika. Avy amin'ny tompo ho anao ary ny fiadanan'Andriamanitra zay mihoatra noho ny fahalalana rehetra hiaro ny fonareo sy ny hefitrareo ao amin'ny Kristy Jesosy. Ko aza manana inona na inona vahoaka ny fivavahana sy ny fifonana mba amin'ny fisaorana no entinareo manambara ny fangatahanareo amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Amen. Fanahy Masina
petraka isika mivavaka mangina misaotra ny tompo. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra amin'ny anarany Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Samoa tena